Ny 7 ny volana desambra ho avy izao no anatanteraka ny latsabato ho an'ny loholona ireo mpifidy vavety, izany hoe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina no manao ny latsabato eny anivon'ny renivohitry ny distrika mahakasika ny fitaterana ireo mpifidy lehibe ireo ny fandatsaham-bato. Misy ny fanamariana izay nentin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny seni, toy izao ary ny fanazavana hoentin'ny filoha lefitra izany Ratsamangaka izany. Ny fandatsaham-bato dia hototosaina eny anivon'ny renivohitry ny distrika, fa ny commune tsirairay avy dia samy hanana kosa ny vata fandatsaham-bato androtsahany ny safidy. Raha aka ohatra isika dia ohatra raha raisina ohatra ny commune ny na distrika ny Manakara, distrika ny Manakara izay ahitana commune 7 dia miakatra eo amin'ny renivohitry ny distrika ny Manakara, miakatra eo Manakara avokoa zany ireo mpifidy vaventy 500 ao anatin'io distrika ny Manakara io, ary ao an-tampon-tanàna Manakara zany mandatsabato, fa saingy ao an-tampon-tanàna ny Manakara dia isy birao mpifidianana 7 izay isy vata fandatsaham-bato 7 ary samy anana ny vata fandatsaham-bato zany ny commune tsirairay avy, fa ny latsabato dia atao anivon'ny renivohitry ny distrika. Tsara ny manamarika fa tsy miantoka ny saram-pitaterana na zay fandaniana mety ho lanin'ny mpifidy lehibe miainga avy any amin'ny commune tsirairay avy miakatra eo amin'ny renivohitry ny distrika ny fanjakana. Tsy manakana anefa zany ny fanampiana na ny fandraisana tanana ho ataon'izay manala tanana ho fanampiana n'ireo mpifidy vaventy ireo ho fanatotosana ny andraikiny. Tsara koa ny manamarika fa ny birao mpifidianana dia mivoa manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva farafahatarana, zany hoe raha ohatra ka hita fa efa tapitra nandatsabato avokoa ireo mpifidy vaventy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia azo akatona ny birao mpifidianana ary azo atomboka sahady ny fanisam-bato.